Izaho no Jehova, izay mamela ny elokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. fotoana izay amankin'Andriamanitra manokana ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama, ny fandaharana. Izao no Jehova. Ry hava malala ao amin'ny tompo, ampitiavana indray no iombonantsika ankehitriny amin'izao fanompoam-pivavahana ho an'ny marary sy ny ankonana misy ny tsy salama izao. Dia ampitomboina ao aminao ny ankonanao izay rehetra manodidina anao anie, ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Hiara anandratra ny anaran'ny tompo isika sy ankalaza azy. Ka ny salamo fa 430 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 220 no hiarahantsika manandratra ho fankalazana an'Andriamanitra no ny heriny izay miasa mandrakariva amin'ny asa tanany rehetra ary indrindra ihany koa eo amin'ny olony. Salamo fa 430 ny andininy voalohany hatramin'ny 220. Amin'ny anaran'i Jesosy, miderahan'i Jehova fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindrapony. Miderahan'Andriamanitra avo indrindra, fa mandrakizay ny famindrapony. Miderahan'ny tompony tompo, fa mandrakizay ny famindrapony. Izy irery no mpanao fahagagan-dehibe, izay nanao ny lanitra tamin'ny fahendrena, izay namelatra ny tany ho ambonin'ny rano, izay nanao ireo fanazavana lehibe, dia ny masoandro ho mpanapaka ny andro, ary ny volana sy ny kintana ho mpanapaka ny alina, izay namely ny voalohany teraka Egipta, ka nitondra ny Israely nivoaka avy teo aminy tamin'ny tanana mahery sy ny sandry na indritra. Amen. Hivavaka isika hideran'Andriamanitra. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masonao, Andriamanitra hatrizay ianao, Andriamanitra nahary izao tontolo izao tamin'ny fahendrena ary miasa mandrakariva, namonjy ny vahoakanao teo ambany vahoan'ny Israely, teo ambany vahoan'ny Egiptianina, izay ohatra ny fitiavanao tianao hamonjena izao tontolo izao. Midera sy mankalaza anao zahay, fa ianao ilay Andriamanitra tsy miova, ianao ilay Andriamanitra velona, ianao ilay Andriamanitra miasa, ianao ilay Andriamanitra nahatanteraka ny fahasoavana rehetra teo amin'ny fiainanay, nanasitrana anay tamin'ny aretinay maro. Tompo, no mahatsiaro fa Andriamanitra mora azo amin'ny fahoriana ianao. Maro no mahatsiaro fa Andriamanitra mpanolotsaina ianao. Maro no mahatsiaro fa Andriamanitra miandany amin'ny olonao ianao. Koa dia mankalaza, mankasitraka fa mandrakizay tokoa ny famindraponao. Dia hatreo feno Tompo, ho voninahitra ianaranao ny fiombonam-bavakay, na aiza misy anay ankehitriny. Mety any amin'ny hopitaly, toeram-pitsaboana, mety any tokantrano, mety eny ambony fiara aza. Tompo, Andriamanitra tsy voafehy ary tsy voafaritry ny toerana ianao, fa Andriamanitra fanahy. Dia raiso ho anitra kasitrahanao ny fiombonanay tahak'izao, ary arotsay aminay ny fanahinao masina, ampiray anay, ary indrindra Jesosy andraisanay koa ny fahasoavana rehetra avy aminao. Misaotra indrindra Tompo. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo, endre tokoa ny fahalebiazan'Andriamanitra. Raha mandinika ny zavatra rehetra izay
tamin'ny faharinany zao tontolo zao. Ampahany no hitantsika raha mandinika ny tantara ny tondrany ny zanak'olombelona. Hitantsika eo amin'ny baiboly zany, hitantsika eo amin'ny fiarahamonina zany. Ary raha mieritreritra sy misaina ny tanterahany manokana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, endre tokoa zany fitiavan'Andriamanitra sy fahalehibiazany zany. Ankehitriny ry havana dia manasa anao indray handray tsika ny soratra masina izay voarakitra ao amin'ny baiboly, ary mangatantsika ny fanahy masina, satria ny fanahy masina miaraka amin'izany soratra masina izany no mahatonga ny teny rentsika, ny soratra vakiantsika ho afatr'Andriamanitra ho antsika manokana. Tena zava-dehibe izany. Koa ndeha raha horaisintsika ny filazantsara nosoratan'i Jaona, filazantsara nosoratan'i Jaona, toko faha-4 manomboka amin'ny 4:9 hatramin'ny 4:10. Filazantsara nosoratan'i Jaona manomboka amin'ny 4:9 hatramin'ny 4:10. Miara-mamaky sika ry havana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina ka hiresaka amintsika Andriamanitra. Ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesoa, dia tany amin'ilay nampodiana ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanak'alana rary tany Kapernaomy. Ary rehefa reny fa Jesoa efa tonga tany Galilia avy tany Jodia, dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hahasitrana ny zanany satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesoa taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba ety iny mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re, dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesoa taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesoa taminy ka dia lasa nody. Ary noho nidina izy dia nitsenazy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany, dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora faha-7 no nialany tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesoa taminy hoe velona ny zanakao. Dia nino izy mba amin'ny ankohonany rehetra? Izany no famantarana faharoa nataon'i Jesoa fony izy tonga tany Galilia avy tany Jodia. Amen. Ry havana, tantara anankiray ao anatin'ireo marobe izay voarakitra ao amin'ny soratra masina, ity no vakiantsika miaraka teo ity. Nanasitranan'i Jesoa zazalahy anankiray. Ny marary any Kapernaomy, i Jesoa any Galilia, any Kana. Mifanalavitra ireo toeran'ireo. Ity rainy raha zazalahy ity zany raha arak'izao ny vakiantsika izao, dia farafahakeliny elanelana 2 andro raha niala tany an-tranony izy vao tonga teo anatrehan'i Jesoa. Hitantsika zany tamin'ilay hoe nanontany izy rehefa niverina amin'ny 2:10, hoe tamin'ny oviana moa io zanako io no sitrana, dia hoe tamin'ny ora faha-7 no nialan'ny tazo taminy. Dia fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesoa taminy hoe velona ny zanakao. Lavitra le toerana raha mijery ny sarintsika, ny saritany, dia hitantsika efa misy elanelana izany. Fa nandeha ity raim-pianakaviana andeha hiaona amin'i Jesoa mba angataka an'i Jesoa hoe tongava re aty an-tranonay, midina re aty aminay. Kapernaomy moa zany amoron'ny farihy, iva toerana izay mahatonga an'ilay hoe midina. Ny tinam-bara ry havana dia nisy fanantenana ary nisy ataontsika hoe atoko tao amin'ity raim-pianakaviana ity fa mahay manao izany Jesoa.
eo amin'ny andininy 50 nefa misy an'izao tenin'i Jesosy zao a. Andininy 7 azafady misy ny tenin'i Jesosy zay malaza eritreritra. Hoy Jesosy taminy: raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba mety hino mihitsy. Ohatrany manome tsiny kely zany Jesosy an'le rain'ilay zazalahy hoe tsy mino ianao. Ilay ramose nefa niala ilay tandapa, niala tany an-tranony any amin'ny tanàna hafa any Kapernaomy hamonjy an'i Jesosy ao Kana. Ahoana moa no hoe tsy mino izy? Raha tsy mino ve izy dia andeha hanantona an'i Jesosy? Tsy hoe tsy marina akory ny tenin'i Jesosy ry havana, sanatry ny vava, fa Andriamanitra mandinika ny fo mahafantatra tokoa izay rehetrarehetra ao am-pon'ny olona. Ity ramose ity tandapa ity dia nanana fanantenana matoa izy niainga tany an-trano ary matoa nangataka tamin'i Jesosy. Fa Jesosy raha miteny hoe tsy mety hino mihitsy ianareo raha tsy misy fahamantarana, ny tiany Jesosy tenenina dia izao: io ilay fanantenana ao am-pon'ny ilay tandapa izay mananjanaka marary io ilay fanantenana fanasitranana io mbola tsy io ilay finoana tiany Jesosy hitondrana azy sy ny manodidina azy. Jesosy zany mbola te hampiorina azy marimarina kokoa eo amin'ny finoana an'Andriamanitra. Ary izay ry havana ny tena mahafinaritra amin'ny fitondran'Andriamanitra ny olona. Andriamanitra dia te hampitombo ny tsirairay avy miainga eo amin'ny toerana izay misy azy, miainga eo amin'ny finoana izay misy azy, miainga eo amin'ilay fanantenana izay ananany dia mampitombo izany Andriamanitra, manome ataontsika hoe sehatra mivelatra kokoa Andriamanitra eo amin'ny finoan'ny tsirairay avy. Dia ho arahantsika izany ry havana dia ho hitantsika fa Andriamanitra koa mamanga antsika amin'izay zavatra misy eo amin'ny fiainantsika, te hampitombo antsika, te hanao dingana lavidavitra kokoa miaraka aminy. Ny zavatra hitantsika eto dia niteny Jesosy tamin'ilay nitenyilay ramose, nitenyilay tandapa hoe andao any an-trano fa marary ny zanako. Andao re, dia ny mbola tsy maty izy. Dia hitantsika fa tsy nandeha tany Jesosy, fa niteny izy hoe ndana mody fa velona ny zanakao. Voalohany indrindra zany dia te hampafantatra azy, te hampita aminy Jesosy ny amin'izay le hoe mbola tsy ao aminy izay, le finoana mbola tsy ao aminy, dia le hoe Jesosy anie afaka miasa na tsy mifanatri-tava amin'ny marary aza. Ilay rain-jaza dia niteny hoe ndao any an-trano ianao, andao hanantona fa mbola marary izy izao dia mbola tsy maty. Jesosy nampafantatra azy hoe tsy voatery any akory izay vao afaka manasitrana azy. Izay zany zavatra anankiray tiany Jesosy nampitaina hoe tsy voatery manatrika ny marary ny tompo vao manasitrana, fa miasa izy, tsy voafetra ny matiery izy, tsy hoe ato anatin'ity trano ity ihany izy, ka raha vao tsy ato anatin'ny efitra rindrina efatra izy dia tsy afaka miasa, tsy hoe tsy maintsy eo anoloana eo ny marary, tsy hoe tsy maintsy ametrahany tanana ny marary, tsia, fa manana fomba izay tsy azontsika feran'Andriamanitra. Tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah. Ary raha mijery isika efa be izay ohatry ny fanasitranana ny tanterahan'ny tompo izay voarakitra ao amin'ny Baiboly izay, izay ahitantsika hoe manana fomba maro Andriamanitra, ary tsy azontsika fefena fa isika no manana ny ataoko hoe dingam-pinoantsika samy manana ny azy. Ity anio ity zany dia izay. Ity lehilahy ity dia mieritreritra fa hoe tsy maintsy mifanatri-tava tahaka an'ilay fahagagana nataon'i Jesosy tao Kana, tao amin'ilay fampakaram-bady, dia teo Jesosy nanatrika teo dia nanova ny rano ho divay.
dia mbola nijanona tamin'izay ity tandapa ity fa Jesosy zany ampanao azy dingana lehibebe kokoa dia hoe tsy voatery manatrika aho vo afaka manasitrana ny marary. Tena zava-dehibe zany ry havana, tena zava-dehibe zany satria ianao zao ankehitriny asa zay be toerana misy ianao, mety any amin'ny hopitaly ianao na mety ao tokantrano ianao ve mino fa afaka manasitrana anao Andriamanitra zay tsy hitany masontsika intsony, tsy misy mahita azy intsony isika zao ankehitriny. Ny valiny angamba ry havana dia tsotra. Matoa isika manao zao fandaharana izao dia satria mino isika fa Andriamanitra tokoa dia fanahy, ary izay mivavaka aminy dia mivavaka amin'ny fanahy. Nambaran'i Jesosy zany teo amin'ilay nionany tamin'ilay vehivavy Samaritanina amin'io Jaona 4 ihany ka ny 5:20 hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Eo moa zany dia nisy an'ilay resaka ny fanaovany hoe ny razantsika nivavaka teto amin'ity tendrombohitra ity, nareo milaza fa ny Jerosalema ny tokony hivavahana. Dia hoy Jesosy taminy hoe avy ny andro izy tsy amin'ity tendrombohitra ity na amin'ny Jerosalema no hivavahana amin'iray, fa Andriamanitra dia fanahy. Te hampianatra zany Jesosy anio tandapa io hoe Andriamanitra dia fanahy. Tonga izany ry havana dia mivantana amintsika. Tena mino an'izany ve tsika hoe tsika tsy mahita an' Jesosy tsony tsy misy olona mahita an' Jesosy vantana izany tsony efa niakatra any an-danitra izy, kanefa mino ve sika fa mbola manasitrana antsika izy? Misy ny olona miraikitra amin'ny hita maso. Dia ohatra re matetika ny hoe ohatra ny tena tsy mahazo aina mihitsy raha tsy atsy amin'ilay fiangonana atsy. Fa ao nefa nivavahany dada sy neny, tao any ny raisina mpandray. Dia ohatra ny tsy miaona amin'Andriamanitra raha tsy ao. Misy aza moa miteny hoe raha tsy pastera ranona, raha tsy mopera ranona, ohatra ny tsy miaona amin'Andriamanitra. Dia entin'Andriamanitra eo amin'ny fiainana miala amin'iny toerana iny, any amin'ny toerana hafa izay mbola tsy fantatrany. Dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany ny olona tsy foiny, dia taritiny dia miditra amin'ny fiangonana izay mbola tsy nahazatra, dia miaino manaraka ny fanompoam-pivavahana, miombona amin'ny olona ao, dia manjary manao dingana indray. Mety ihany na dia tsy ary ihany aza ka mety kay. Andriamanitra dia fanahy. Dia misy aza vanim-potoana izay vao niainantsika mianakavy teo hoe tsy afaka mandeha any amin'ireny trano fivavahana ireny intsony. Tratran'izany tsika mianakavy teto, samy mijanona any an-trano. Mety ihany ilay izy marina fa nisy ny onjam-peo, misy ny hainao aman-jery, fa indraindray tsisy an'ireny. Mety ihany kay ilay mivavaka na dia tsy misy ataontsika hoe support materiel. Andriamanitra dia fanahy, zava-dehibe izany. Dia hitarintsika ihany ilay izy. Dia indraindray marary, dia tonga ny mpanompon'Andriamanitra mamangy, mpitandrina, mpiandry, masera, mopera, mpiara-mivavaka, dia mivavaka. Dia indraindray aza tsisy olona tonga intsony, fa ianao rery ihany. Kanefa mbola mety ihany ny mivavaka, satria Andriamanitra dia fanahy. Ary ilay teniny any amin'ny Eksodosy 20 ka ny 5:20 tapany farany dia manao hoe amin'ny toerana ozy izay ampatsiahivako anao ny anarako no hiaviako ka
ka hitahiko anao, amin'ny toerana rehetra izay ampatsirovako ny anarako no hiaviako ka hitahiko anao. Hitanao zany, amin'ny toerana rehetra eo am-pandriana eo zany ianao marary ianao zao, miombom-bavaka tsika zao, tonga Andriamanitra hitahy ianao. Amin'ny toerana rehetra eny ambony fiara ianao, ary zany ene no ery am-piandohana dia mivavaka hoe na aiza no misy ny olonao Andriamanitra, na eny ambony fiara izy, na any amin'ny toeram-pitsabony izy, na ao an-tokantrano izy, na aiza misy azy Tompo, dia mba eo aminao koa izy. Ary na isika izay miteny mandrakariva raha hoe miombom-bavaka, tena matoky ve tsika fa isika samitsika samy tsy mahita an'Andriamanitra, isika samitsika koa tsy mifankahita, kanefa mihaona amin'Andriamanitra isika satria Andriamanitra dia fanahy, ary manahantona antsika tsirairay avy izy, manongila tsofina amintsika tsirairay avy izy, ary mampiray antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ny fahamarinana faharoa eto amin'izany lafiny hoe dingam-pinoana tian'ny Tompo ampitaina amin'ny tandapa izay manana ny zanaka marary, dia ny hoe Andriamanitra dia miasa amin'ny alalan'ny teniny, fa ny teniny no mitondra ny finoana. Hoy ny voasoratra eo amin'ny 5:10, Jesosy niresaka tamin'ilay tandapa, andeha hamody velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Raha ny angavy ny rain-jaza hoe ndao any an-trano, dia Jesosy tsy nandeha fa niteny izy, andeha mody ozy velona ny zanakao. Zay zany le dingam-pinoana anankiray koa tiany Jesosy ampitaina amin'ity lehilahy ity, satria izy mbola nijanona tao amin'ilay tantaran'ilay rano novaina ho divay. Dia eto zany Jesosy mampanao dingana lehibe azy hoe amin'ny alalan'ny teny. Efa tahaka izany ny fiasan'Andriamanitra tamin'ny fahariana an'izao tontolo izao, any amin'ny Genesisy 1, misy mazava dia nisy mazava, misy habakabaka dia nisy habakabaka. Andriamanitra dia miasa ao anatin'ny teniny izay mitondra fahariana ry havana. Zava-dehibe zany, tsy hoe tsy maintsy mametra tanan'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny teniny. Tsy Andriamanitra mona ny Andriamanitrantsika, tsy vatan-kazo, fa Andriamanitra velona, ary anisan'ny tena manambara ny fahaveloman'Andriamanitra dia ny teniny ry havana. Ny teniny izay nambarany raha teo fa hoe izao tontolo izao ho levona, fa ny teny koa izy tsy ho levona mandrakizay. Ary nampitain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo apôstôly sy ireo mpanompony, ny patriarika, ny amin'ny Baiboly, nosoratana noho ny tsindrimandrin'Andriamanitra, ny Baiboly izay soratra mirakitra ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao sy ny famonjen'Andriamanitra, mampianatra ny sitrapon'Andriamanitra hiainan'ny olona. Ny tenin'Andriamanitra izay renao ry havana tonga aminao dia mirakitra planin'Andriamanitra eo aminao. Izany dingam-pinoana tiany Jesosy nampitaina tamin'ity lehilahy ity. Ary tsaroantsika fa nisy lehilahy anankiray, kapiteny Romanina izy io, hitantsika any amin'ny Lioka 9, izay tena
nampilobavany Jesosy hoe tsy nahita finoana lehibe tak'izao aho, na dia tamin'ny vahoaka Israely aza, satria nahoana io lehilahy io zany a nanana mpanompo izay narary. Dia Lioka 9 no ahitantsika an'izay a. Lioka 9 a dia ho vakitsika. Manomboka eo amin'ny 15. Lioka 9 no manomboka amin'ny 15. Ary no tonga tao Kapernaoma Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe: Tompoko, ny ankizilahako mandry ao an-trano marary ny paralysisaka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: ho avy aho ahasitrana anazy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendrika hidiranao ambanin'ny tafotranoko fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahako. Hitanao, samy tao Kapernaoma ity tandapa izay nanana an'ilay zanaka marary ka niantso an'i Jesosy tanikana, sy ity kapiteny Romanina ity Jesosy moa tao Kapernaoma rahateo. Fa ity lehilahy kapiteny ity dia niteny tamin'i Jesosy hoe: tsy mendrika nidiranao ao tafotranoko fa mitenena. Efa tao aminy ilay hoe tsy voatery manatrika Jesosy. Izay ilay tiany Jesosy nampianarina tamin'ilay tandapa taria amin'ilay Jaona 4. Ary efa tao amin'ity kapiteny Romanina ity koa ilay hoe mitenena fotsiny tompo fa ny teninao manana ny fahefana mitondra ny fitahiana. Dia hoy Jesosy hoe tena tsy nahita finoana lehibe noho izany na dia tao amin'ny zanak'Israely aza. Izay ilay teboka faharoa ry havana. Ary tena zava-dehibe izany. Ny tenin'Andriamanitra dia manambara tokoa fa Andriamanitra velona izy. Ary ny tenin'Andriamanitra dia nampitainy no raiketina amin'ny Baiboly, voadika amin'ny tenim-pirenena maro. Ary tsy ho levona mandrakizay hoy izy. Mirakotra planina ho anao ny tenin'Andriamanitra izay renao ka raisinao amin'ny finoana. Raisinao ho anao manokana. Raha miteny ny soratra masina, miteny Jesosy hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, Jaona 4:5-12. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay. Tamin'ny fotoana izay nandraisanao an'izany teny izany ho anao, dia niova ny fiainanao. Fa toy izao no ny tiavan'Andriamanitra ahy. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very fa hanana fiainana mandrakizay. Dia niova ny fiainanao. Ka io tenin'Andriamanitra io ry havana, mila raisintsika ho atsika. Tsy hoe tantara fotsiny izy, niseho tany aloha tany, fa velona ary maharitra mandrakizay. Raha ny tenitsika teo, nambarantsika ilay voasoratra any amin'ny Exodosy 20 ka ny 4:20 tapany by hoe amin'ny toerana rehetra izay ampatsihiovako ny anarako no anatonako anao sy hitahiako anao. Tamin'ny Mosesy ange izany no nilazain'Andriamanitra izany teny izany tamin'ny Andriamanitra nanome azy ny didy folo. Fa izany teny izany dia mbola marina mandraka ankehitriny. Mbola marina izany tamin'ny Jesosy nirihirihy tetỳ ambonin'ny tany ka niteny tamin'ny mpianany hoe na aiza ny angonany 2 na 3 amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Dia mbola raisintsika mandraka ankehitriny, raisin'ny fiangonana. Marina ny tenin'Andriamanitra. Marina hatrizay ary marina mandrakizay. Marina tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra taloha, marina koa ho antsika ankehitriny. Eo amin'ny toerana rehetra izay ampatsiarovako ny anarako no anatonako anao sy hitahiako anao. Ianao izao marary any amin'ny hopitaly. Eo amin'ny toerana rehetra, eo amin'ny hopitaly, eo amin'ny fandriana misy anao io, Florence, no ampatsiarovako anao ny anarako, ka eo no hitahiako anao, Florence. Dia raiso ry havana, ataovy ho anao izany teny izany.
dia ho avy aminao ny fitahian'Andriamanitra. Zany ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Te hitahy ianao Andriamanitra. Manomboka amin'ity andro ity, rehefa mandre ny tenin'Andriamanitra ianao, ombany ny fanahy masina Andriamanitra, raisoanao ny teny ry havana, dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tahaka n'ity tandapa ity. Lasa izy nandeha. Dia rehefa nandeha izy dia nitsenain'ny olona teny an-dalana, dia izy ny olona hoe velona ny zanakao. Tsy niteny akory ny olona hoe sitrana ny zanakao, fa le tena le teny nataon'i Jesosy hoe mandehana mody fa velona ny zanakao. Iny ny tenen'ilay olona hoe velona ny zanakao. Tsy mba hoe sitrana, fa velona. Ry havana, mandresy lahatra ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny famindrapon'Andriamanitra, ary ny fitantanan'Andriamanitra izay te hampitombo antsika tsirairay avy miainga amin'izay toerana misy antsika. Ka indraindray tsika mieritreritra hoe zange tsy haiko akory na dia mamadibadika an'ilay baiboly ary tsy haiko akory inge hoe aiza ny misy ny filazantsarany Jaona, aiza ny misy ny Eksodosy, aiza ny misy ny Apokalipsy. Tsy maninona ry havana. Rehefa manana baiboly fotsiny ianao, ary tsy manana ianao dia mividiana, ataovy izay ananana. Rehefa manana baiboly fotsiny ianao, dia miainga amin'iny toerana misy ianao iny Andriamanitra, dia mampitombo anao izy, manokatra ny sainao izy, manolo-tsaina anao izy, manome anao etaeta ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany izy. Ary dia mitombo ny fahalalànao tsara n'Andriamanitra, mitombo ny finoanao, ary amin'izany dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Teboka fara ny hamarana antsika azy amin'ity tantaran'ilay tandapa ananan'ny zanaka narary ity, filazantsarany Jaona toko faha-efatra, manomboka amin'ny andinin'ny faha-efatra enina amby efapolo ka hatramin'ny faha-efatra amby dimapolo. Dia hitantsika tsara fa voalaza hoe andininy faha-telo amby dimapolo tapany farany, dia nino izy, le tandapa zany, mba amin'ny ankohonany rehetra. Izay koa ilay fampitomboana tian'Andriamanitra atao. Ilay rain-jaza nanana an'ilay fanantenana niainga tany an-trano, nakany nanatona an'i Jesosy, dia nampitomboan'i Jesosy ara-pinoana. Fa rehefa tonga tany an-trano izy, dia voasoratra tsara mihitsy izy hoe mba amin'ny ankohonany rehetra. Mety nisy ny salasala tao izany, mety misy ny teny tao hoe inona no andananao anyko, ny zaza ary ity marary mafyko, lasa ny ianao maninona eto ity zaza ity. Fa dia jerezany fitiavan'Andriamanitra ry havana. Fa rehefa niverina lehilahy, ary lehilahy nilaza tamin'ireo ankohonany hoe tamin'izay ory izay mihitsy, tamin'ny orany teneninareo mihitsy manko Jesosy tany amin'izay nionako tamin'ny tany, no ny teny tamiko hoe mandehana fa velona ny zanakao. Dia nino izy mianakavy. Programan'Andriamanitra ry havana, ny kasika ny ankohonana manontolo misy ny tsy salama. Zany mbola asan'Andriamanitra mampivelatra sy mampitombo antsika mandrakariva eo amin'ny fahasoavany. Marina tokoa fa samy manana ny toerana misy antsika, na ny ankizy miarabe azona ao an-trano aza samy manana ny ataontsika hoe finoana eo aminy. Misy aza moa miteny mihitsy fa hoe efa lany daty izany vavaka amin'i Jesosy Kristy izany, Andriamanitra telo izay iray, tsy hidirantsika lalina ny amin'izay amin'ity an'ity fa izao. Ny hitantsika eto dia niparitaka io finoana io ka nanjary nino ny ankohonana rehetra. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, ho anao izay marary, mila manana faharetana ianao, mila manana fandeferana ianao, mila manana fitiavana ianao. Mba izao aretina misy eo aminao izao,
isehon'ny voninahitr'Andriamanitra ampitombo ny finoanao ary akasika ihany koa ny ankohonanao. Isika rehetra mila mitombo ry havana amin'ny finoana araka n'izay hitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika. Ity lehilahy tandapa tany Kapernaoma izay nanana zanaka narary ity dia niainga tamin'ny fanantenana nahitany Jesosy nanovany rano odivay tany Kana. Dia teo izy nampianarin'i Jesosy hoe zany tsy voatery manatrika e, vao afaka manasitrana ny marary e, fa Andriamanitra dia fanahy. Zany koa no ampitaina aminao. Eo anilanao Andriamanitra, eo anilana izay miantso azy marina Andriamanitra. Amin'ny toerana rehetra izay ampatsirovako ny anarako no anatonako anao sy hitahiko anao. Faharoa, miasa amin'ny alalan'ny tenin'ny Andriamanitra. Noho izany, katsao ny anananao Baiboly ary raiso ho anao ny tenin'Andriamanitra voarakitra ao amin'ny Baiboly. Ombany ny fanahy masina dia mivantana aminao miresaka aminao Andriamanitra. Fahatelo, tsy ianao ihany no ahitany fitahiana fa ianao sy ny ankohonanao, ary mino aho fa ho faly sy ho ravoravo amin'izany ihany koa ianao. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra ry havana amin'ny famindrampony rehetra, amin'ny fitahiany rehetra izay arotsany amintsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, Andriamanitra hatrizay ary mandrakizay. Andriamanitra tsy miova, omaly, anio ary mandrakizay. Tsy miova amin'ny heriny, tsy miova amin'ny fitiavany, tsy miova amin'ny famindrampony. Dera laza ho anao ary manaiky izahay fa mila mitombo mandrakariva. Manaiky izahay ho tantananao, manaiky izahay ho ampianarinao. Eny, bedesinao kely aza indraindray. Misaotra indrindra Tompo. Ao anatin'izao tsy fahasalamana izao dia misy harem-pahasoavana, pesipetsita pesipeseny omaninao. Anasitrana ny marary tokoa ianao, anome finoana miorom-paka tokoa ianao, araka ny sitraponao sy araka ny irianao hoe izay mivavaka aminao dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Tsy mila famantarana, tsy mila sehatra manokana, fa amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka. Misaotra indrindra Tompo. Dia fenohy ny fanahinao ny mpanomponao tsirairay avy, amin'ny famakina ny Baiboly, amin'ny fandraisana ny teninao, ka dia miresaha ary ampaherezo hatranin'ny olonao. Dia hiparitaka ny Tompo ny fielezan'ny teninao, hiparitaka amin'ny fitorianany filazantsara, amin'ny fomba maro, amin'ny teknôlôjia isan-karazany. Ary dia tena ho tsapanay fa velona ianao ary mamelona anay isan'andro isan'andro. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy, nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra ry Tompo. Amen. Ry hava malala ao amin'ny Tompo. Ny fotoanantsika manam-pahataperana fa Andriamanitra dia fanahy ary eo anilanao mandrakariva izy. Ka dia ho faranantsika izao fiambonana izao, zava-dehibe ny tsodrano, satria tenin'Andriamanitra no ambara aminao, teny fikasan'Andriamanitra no ambara aminao, raiso amin'ny finoana izany. Hitahy ianao anie Jehova
ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova, ka hamindra ny fo aminao, hanandratra ny tavany aminao anie Jehova, ka hanome anao fiadanana. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Finaritra ry havana. Izaho no Jehova. Fandaharan'ny radio Vaovao Mahasoa, iandreketan'ny mpanompon'Andriamanitra Rajaona Pascal Mivady.